faly miarabantsika rehetra indray ny tenako a tratry ty androny ity a mpanontsika eo salama daholy dia tsy fantatra aloha raha misy marary any na ohatra hoe salama daholy fefa hoentsika mbavaka raha ohatra misy marary ka hiaraka hivavaka ary tsika alohan'lohan'tsika fotoana mivavaka tsika Jehovah'Andriamanitra raha io mananatra avy ny anaranao zay mideranao ary mankalaza anao ankehitriny dia hianatra ny teninao sy andinika izany zay midiany ity zay nefa tompo tsy maefa mahay manao na inona na inona raha tsy tarihan'ny fanainao masina koa ny teninao hoe zay mangataka no omena zay mitady no ahita zay mandondona no vana ary hoenao hoe nareo na dia ratsy ary mahay manome zavatsoa ny zanakareo raha mangataka mofo izy vato ve no omenareo azy ka na dia ratsy ary nareo mahay manome izany fa vao maika ndrainareo any an-danitra no angatanareo enao motsy amenareo maimaimpona va izy ko mangataka ny fanainao zay raha io aokare ny fanainao masina ny hirotsaka aminay mifahafenona anamasina anay sy tantananay ho amin'ny marina rehetra ka izy no angatanay raha io ampianatra anay ny teninao sakafo ny fonay sakafo ny sainay amantaranay ny sitraponao ka dia mitenena raha io aminay ianao amin'tian'io ity amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonikeny izay vahoakanao ka aokaray ny sitraponao rery ihany ny tanteraka izay rehetra eto nefa tompo dia mpanompo tsy masoeny ary tsy mahatoky maro ny fahalemena sy ny tsy fanateranay rehetra ary raha mbola eto amin'ity tany ity izay dia mety mbola latsaka mety mbola laim-panahy ka dia hifonany aminao tompo izay mbola mety nalatsaka anay hifonany aminao izay mety mbola fahotana vitanay mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany ilokairenao ankehitriny indray izay dia mbola manolo tenao anao tompo manavao ny fanoloran-tenanay itonatrenao ka aokaraha io le raha ny zanak'ondry ny nadio sy anasanay ka nafaka anay amin'ny fahotana rehetra areo ka ny fanainao raha hitantananay sy vimlanay amin'ny marina rehetra ary marina nafaka anay tsy ho andefo dia apetraka fenopelantananao raha io izao fampianarana ny tenina zao mba tsy hisy arombaka zao pelantananao sy ny fifandraisanay ary ny tokantrano tsiraray avy sy ny tsiraray avy izay menonay tokantranony ny anaran'i Jesosy nandratanaisany vavaka izany raha hito anatrehanao aleloia amen dia sorantsika ny tompo lehibe mbola afaka ny fampivavaka isika izany matoky fa araka ny fampianarana farany iny dia eo foana ilay izy hoe mba tena nianatra tsika fa tsy hoe tena tezitra hoe tena tezitra mihitsy tsika hoe ahoana no fanenjanenjika fiangonana ty zavatra ty fianarana ingeo ny anarantsika ohatrany hoe mianatra tsika zany ny tantaran'ny Madagasikara dia hoe tamin'ny andron'ny colonisation tany Madagasikara dia inona ny zavatra nisy teo ny frantsay ny nanjanaka ny malagasy teo ny famonoana izay nisy tany Moramanga sy ny karazany ireny zany dia manome tantara ohatr'izao zany ianao hoe izao ny zavatra nisy ka zavatra nisy ilay izy dia miresaka tsika ary ilay izy tsy hoe zavatra nisy dia nijanona ho tantara fotsiny fa ilay izy efa faminaniana nambaran'i Jesosy Kristy ary amin'ny mahafaminaniana anazy izay indrindra dia izao tsy hoe tsy fitiavana no nandefasan'i Jesosy an'ilay teny fa mampiseho Jesosy hoe inona ny zavatra tsy mety ary inona ny zavatra tokony ho avaozina zay zany lisy zany hoe fitiavana le teny zany ka aoka tsy horaisitsika amin'izay toerana zay zany lisy ka ny zavatra nresantsika farany zany dia zay hoe mikasika an'ilay hoe fisoparana zany nataon'ny Jezebela tamin'le fiangonana izany ka iza moa ty fiangonana ity zany fa ny fiangonana katolika zany no lazaina amin'izy ity hoe misy vehivavy Jezebela hozy izy izay mampianatra ny mpanompoko manoloky azy izy inana ny hena naterina tamin'ny sampy ka io zany vehivavy Jezebela io zany no mitondra n'ity fiangonana ity zany izy zany no mitondra an'ity fiangonana ity izy no manapaka n'ity fiangonana ity satria araka ny tantarany jerentsika ny amin'ny Jezebela sy Akaba Akaba manaiky izay tenenin'ny Jezebela tsy afaka manao ninina ny zanak'Israely koa manaraka an'izay zany
ary ty jezebela zay resahany ty zany dia ny institution zany tiana ny fahefana zay mitondra ny fiangonana ka rehefa nisy zany ny fanoerana zay sanganan'ireo zay mpanohatra mpanavao fivavahana tamin'izany fotoana izany de amin'ny zavatra tsy nisy teo amin'ny fiangonana dia ohatrany tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe mitsangana koa jezebela dia namono ny mpaminan'ny Jehova. Dia teto nisy ny fanenjehana ireo mpanavao fivavahana, nisy ny famonoana ary tena be dia be ny olona maty tamin'izany, alinalina no maty. Mba tsy tenena ianao mety million mihitsy ary zany fa alinalina no maty tamin'izany vanim-potoana izany. Ka rehefa mitsangana zany ny olona mampitovy ny tenany amin'ny Andriamanitra, zany hoe ny mpitondra ilay fiangonana zany, rehefa mitsangana ny olona maka ilay toeran'Andriamanitra zany ka hiady an'Andriamanitra izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, satria eo mantsy le hoe niady ange ny fiangonana ohatra le hoe tamin'ny andron'ny croisade zao dia tena hoe miady an'Andriamanitra izy, nandeha hakany Jerosalema, nandefa ny tany nanangana miaramila ny église dia ny templier le anaran'le miaramila an'ireo nalefa ny tany Jerosalema zany dia hoe au nom de la croix, dia mitondra la croix zay, misy la croix volamena zay no entin'ny zareo rehefa miady izy, au nom de Dieu zany, au nom de la croix, amin'ny alalan'le la croix an'i Jesosy Kristy no entina miady. Nefa zavatra famonoana le izy, masakra le izy, fandringanana le izy. Ka izany zavatra rehetra zany dia zao hoe rehefa maka ilay toeran'Andriamanitra zany ny olona dia tsy maintsy miafara amin'izay zavatra rehetrarehetra zay. Inona moa le zavatra rehetra sahana teo zany, ny zavatra rehetratsika teo ny famonoana, teo ny resaka hoe stratégie zany, na resaka hoe communication, afahana manino izy ity, afahana maka ny vahoaka zany eo am-paosinao raha zay ny azo ilazana anazy. Iny zavatra nataon'ny katolika tamin'izany fotoana izany hoe ho anareo raha te hahazo famonjena ianareo. Tamin'izany ny fananganana ny Basilique de Saint-Pierre tao Roma io zany le toerana ao Vatican io, Basilique de Saint-Pierre ny anaran'le toerana ao Vatican malaza be io. Dia tamin'ny fananganana an'io vola be ny nanaovana anazy. Tsy ampy ny moyen teo am-pelantanan'ny Papa hanaovana lesy, dia inona zavatra nataon'ny Papa? Nanao indulgence izy tamin'ny alalan'ny tetzel naniraka olona zany izy. Dia io indulgence io zany fividianana sazy-pahotana izy io. Ary tamin'izy ity zany dia nandefa bulle papale ny Papa zany, nandefa bulle zany izy, namoaka misy karazana certificat zany navoaka ny Papa hoe amin'ny alalan'le lettre le bulle papale zany, dia ozy izy hoe ho atsika ozy izy izay mandrotraka vola amin'le fanamboarana ny Basilique de Saint-Pierre, dia zao na niavanareo izay efa maty azy any ohatra hoe toa efa amin'ny afobe ny toerana misy azy, dia tonga any amin'ny toeram-pamonjena ny misy azy. Zay zany le antsoina hoe purgatoire zany, voavela heloka zany izy. Ninona fahotana vitany zany dia na efa maty izy dia any izy dia tonga any amin'ny famonjena. Amin'ny alalan'ny taratasy kona mbola velona ary zany ianao, dia ny certificat iny hidiranao any an-danitra zany iny. Mety mbola manoty ianao, mety mbola latsaka ianao, fa rehefa manana ny certificat iny ianao dia iny tonga any an-danitra zany ianao. Zany ny zavatra resaka hoe stratégie, resaka communication zany nataon'ny fiangonana, be dia be ny zavatra nataon'ny fiangonana tamin'izay zavatra zay zany. Ka vokatr'izay moa dia inona fitadiavana le izy, resaka hoe afahana zany mifele olona amin'ny alalan'ny moraly sy amin'ny alalan'ny fotom-pisainana zany. Dia ny Eglizy manao an'izay zavatra zay, manana emprise zany tamin'ny olona izy tamin'izay zavatra zay, dia tena nanao an'izay izy. Dia ny olona koa inona zavatra nisy, satria ny olona nge tamin'izany tsy nahalala ny soratra masina, fa ny fahefan'ny fahamarinana dia hoe ny Eglizy. Ka zay lazain'ny Eglizy dia marina, dia tia ny zavatra tao, rehefa tsy manao an'ity ianao tsy mahazo famonjena, dia matahotra ny olona dia manaraka zay lazainy ny fiangonana. Fa vokatra ilay fanavaozana ara-pivavahana dia inona ny zavatra nisy? Nanomboka nisokatra ny sain'ny olona. Ka eo indrindra mantsy ny lesitsika zany amin'ity lesona manaraka ity zany hiresaka tsika ny amin'ny fiangonana Sardis zany. Ka amin'ity fiangonana Sardis ity dia hiresaka ireo mpanavao fivavahana zany tsika, ary hiresaka indrindraindrindra ihany koa zany ny fiangonana protestanta izany. Ny dikany hoe Sardis aloha voalohany indrindra dia hoe Sardis zany ny dikany dia hoe
ny sisa zany io ka raha miteny ianao sisa de reo le sisa zany mivoaka tao amin'ny fiangonana katolika zany reo zany le sisa nivoaka tao reo le sisa nitazona ny fahamarinana hoe zay kely anananao tazomy tsara ozy izy reo le sisa zany nanao le fanavoam-pivavahana zany de ny sardi zany de sisa de reo zany le nanohatra ny eglizy zany tamin'ny fotom-pampianarana ka ovakitsika kely ary izy io aloha evakitsika kely ary izy io apokalipsy toko 7 vatsika zay apokalipsy toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faheliny eto zany tsika de efa mba tonga amin'ny toko 7 ndray tsika zany eto iresaka tsika ny fiangonana sardisy apokalipsy toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faheliny de ozy izy hoe ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana sardisy izao nolazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kitana fito fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty fa tsy nisitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba koa raha tsy ambina ianao dia ho tonga toy ny fiavan'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatra ao izay ora iaviako aminao kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiny ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo sady mendrika izy izay maresy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho fa anaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana izay ndray zany ny taratasy nosoratan'i Jesosy mikasika an'ity fiangonana tara Sardisy ity inona no taonjato nisy an'ity fiangonana Sardisy ity ny taonjato nisy azy zany dia tamin'ny 750 ka hatramin'ny 770 sy 700 sy arivo zany eo zany ny siècle nisy an'le tantaran'ny fiangonana Sardisy zany amin'le resaka le hoe nanoerana zany ny fanoerana ny eglizy zany de misy verena kely fotsiny le taonjato ny Tiatira zay niresahantsika hoe 7telopolo izy niresahako tamintsika ka hatramin'ny 750 sy arivo tsy hoe tapitra tamin'ny 750 sy arivo ny fiangonana Tiatira zany fa tamin'ny 750 sy arivo io no nanomboka ny fotoanan'ny fanavaozana zany ara-pivavahana fa fantatsika tsara fa amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny fiangonana katolika amin'izao fotoana izao ihany koa dia mbola misy ny fiangonana protestanta fa tsy hoe tapitra tamin'ny 770 sy 700 sy arivo ihany koa ny fiangonana protestanta fa io zany le période-n'le réforme zany dia le période ihany koa nanjakana tena hoe amin'ny fahafenona zany an'ilay tamin'io mbola tsisy nanohatra zany ny fiangonana ara-pivavahana dia tamin'le période 770 sy 500 ka hatramin'ny 770 sy 500 sy arivo zany dia inona ary ny tantaran'ity tanànan'ny Sardisy ity indray fantatsika ty hoe le Sardisy dia hoe sisa ny dikany zany dia efa nianarantsika teto mikasika an'izay sisa zay fa toizantsika aloha le fanazavana tantaran'ny Sardisy dia aiza indray ary ny toerana misy anazy ity fantatsika tsara fa ny fiangonana fito dia any Azia Minora no misy anazy ary 570 kilometatra any atsim'ny tanànan'ny Tiatira zany no misy an'le tanànan'ny Sardisy 570 kilometatra any atsim'ny tanànan'ny Tiatira no misy anazy io tanàna io zany dia amin'ny toerana avo no misy azy ohatrany hoe Tananarivo zany amin'ny toerana avo misy plateau satria Tananarivo ange plateau io dia toerana avo no misy azy 1500 mètres d'altitude zany 500 metatra miala amin'ny ranomasina zany ny avo misy an'io toerana io zany inona ny zavatra nisy teo amin'ity tanàna ity indray raha nisy hitatsika ny tanàna tany aloha hoe misy hoe talasa nisy tanàna toeram-panjakana hitatsika teo ny resaka le hoe nisy tanàna dia nisy hoe trône de Satan na hoe ny fiandrianan'ny Satana fa inona indray ny zavatra nisy tamin'ity tanànan'ny Sardisy ity vao mahita le hoe Sardisy aloha anao dia hoe sisa ny dikany eo zany ohatrany hoe nisy entité ngizabety eo aloha
ohatrany hoe nisy zavatra angiza be teo aloha fa rehefa miresaka zany de fa sisasisa ohatrany hoe zavatra kely sisa tavela zay zany ny azony ohatrany hoe raisina am'le izy de ty sardisy ty koa zany nanana passé glorieuse ty nanana tantara fahiny zany izy ty zay nanandaza ary nanana fahatsarana izy ty ary tanàna tena nanan-karena izy ty raha tsy amin'ny androny jauna zany no resana de 500 taona talohan'ny jauna no nisy ny tantaran'ity sardisy ity zany tantaran'le tanàna zany izy tena hoe nanandaza amin'ny androny jauna zany izy a efa le sisasisa tavela efa tsy ao anatin'izay hoe manandanja sy be voninahitra be zay intsony zany le tanàna ary tsy manan-karena intsony fa nanana an'izay toerana zay izy tany aloha zany 500 taona talohan'ny jauna zany apôstôly marimarina kokoa zany tany amin'ny 500 zany talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 470 talohan'i Jesosy Kristy de iza no mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany amin'ny daty io amin'ny 500 talohan'i Jesosy Kristy sy 470 talohan'i Jesosy Kristy de ilay atsona hoe Crésus zay ny anarany zay moa no tena fomba azo ilazana anazy hoe le riche Crésus na hoe le mpanan-karena Crésus izy zany no mpanjaka farany zay tao amin'ny tao sardisy zany io avy amin'le hoe riche Crésus ihany koa mahatonga le fomba fiteny manao hoe riche comme Crésus théoriana zany hoe zavatra efa mpanjaka efa tany aloha zany ka raha vao misy olona mpanan-karena de hoe ihany iny angeka il est riche comme Crésus manan-karena ohatran'ny Crésus angeny satria tena manan-karena be mihitsy zany ary le arenan'ny Crésus zany nanaraka le anarany hoe riche Crésus lasa zay ny fiantsona anazy de nanan-karena be ty toerany ity am'izay arenany zay nefany inona ny zavatra nisy ny zavatra nisy de zao rehefa nanana karena izy nanana pouvoir lehibe izy nanana ny maizy azy izy ary ny firenena manodidina de nahita n'izay arenany zay de naninona izy nanomboka tsy niambina zany izy en quelque sorte ohatrany hoe ny se ramolio ny fitenenana zany lasa ohatrany hoe variana amin'le arenany zay ny tena azo ilazana anazy variana amin'le arenany zany izy sondrina amin'le arenany zany izy variana amin'ny zavatra hoe opulence misy amin'ny fahatsaran'ny tanànany sy ny rehetrarehetra zany de ny zava-dehibe no adino ny fiarovana ny tanàna ka variana tamin'izay izy variana tamin'le zavatra arena sy ny zavatra rehetra ka le fiarovana ny tanàna indray no adino ka anika rehefa tonga i mpanjakany Cyrus fantatsika tsara efa nianarantsika kely teto izy moa Cyrus de mpanjakany Medianina sy Persianina izy io nanafika any Sardisy izy de rehefa nanafika any Sardisy izy ka tonga teny ambony eny amin'le toeran'ny mpanjakana eo amin'le tonga tany Sardisy ny miaramila ny Cyrus tsisy mpiambina ny tanàna tsisy miaramila niditra fotsiny amin'izao Cyrus tratra iny zany izy tsy napozy ny Crésus ny fahatongavany Cyrus sy ny miaramilany tena hoe surprise tanteraka zany ka rehefa tonga Cyrus de inona ny zavatra nitranga tonga izy de nandrava izy naka zay nalaina izy very zany satria Crésus ny mpanjaka farany tao Sardisy very ny mahampanjaka azy tsy mpanjaka tsony izy ary tsy lasa nanana inona tsony tsy lasa nanana souveraineté tsony zany Sardisy fa lasa teo ambany fahefaniny izy fanjakana Medianina sy ny Persianina ary rehefa rava le tanàna rehefa aveo ringana de lasa tanàna fantôme hoy ny fitenenana zany tsisy ponina tsisy ninona ville fantôme tsisy ninona rivotra ny enino eny tsisy mipetraka tsony ka inona na tonga nyty fandringanana teto Sardisy ty zany teto amitenena amin'le teny frantsay manao hoe par manque de vigilance hoy ny fitenenana satria tsy niambina izy de tsy nitandrina izy fa sondrina izy
am'le arena efa nananany zany sondriana tamin'izay izy ka ho hitantsika tsara io tantarany Sardisy io fa am'le tanàna Sardisy fa mifandray tsara izy io amin'ny tantarany ty fiangonana Sardisy ity. De izy io mihitsy ny zavatra resahana eto mifandray amin'io tantarany tanànany Sardisy mihitsy zany ny tantaranyity fiangonana ity. Izy ary no manao soni anyty teny ity eto indray de fantatsika tsara fa Jesosy no mandefa ny teny any amin'ny fiangonana Sardisy. De ahoana izy eo amin'le toko fahatelo vakitsika le andininy voalohany tapany voalohany zany. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fito an'Andriamanitra sy ny kintana fito. Eo zany najantsika aloha izy. Iza no manao sini zany eto. De hoy izy, izao no lazain'ilay manana ny fanahy fito an'Andriamanitra sy ny kintana fito. Iza io? Jesosy Kristy io hitantsika izy io tamin'ny toko voalohany amin'le Jesosy eo amin'ny voninahiny zany, eo anivon'le fanaovan-jiro, amin'le izy miseho amin'ny voninahiny iny Kristy. Maninona no amin'io indray no isehon'i Jesosy eto araka le fanambarany teo izao no lazain'ilay manana ny fanahy fito an'Andriamanitra sy ny kintana fito. Efa hitantsika izy io tamin'ny fiangonana Efesosy fa io ihany koa no nisehon'i Jesosy tamin'ny fiangonana Efesosy io teny io. Jerentsika kely ao amin'ny toko voalohany, toko faharoa azafady. Fiangonana Efesosy toko faharoa. De ahoana izy andiny voalohany. Sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tany any ankavanany sady mandeha voan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Le miazona ny kintana fito izy le mandeha voan'ny fanaovan-jiro fito. Le fanaovan-jiro fito io maneho le fanahy fito n'Andriamanitra io. Maneho le fanahy fito n'Andriamanitra io. Maneho le fanan'Andriamanitra io. Ka le fisehoan'i Jesosy zany amin'le fiangonana Efesosy sy ny fiangonana Sardisy zany de mitovy. Inona ny anton'izay fisehoan'i Jesosy izay? Voalohany aloha de ny fiangonana Efesosy fiangonana inona? Fiangonana apostolika ny fiangonana Efesosy. Eto zany nefa ny zavatra misy de zao. Raha ny tantarany ty fiangonana ty zany no jerena de ny fiverenana zany ny fiangonana amin'ny fahamarinana fototra zany ny zavatra misy eto. Zay ny fiangonana Sardisy. De zay ny anton'le fampitahana zany eto amin'le endrika isehon'i Jesosy amin'le fiangonana Sardisy mitovy amin'ilay fiangonana Efesosy. Satria fantatsika tsara fa ny fiangonana Efesosy de zao hoe fiangonana apostolika. Ary hitantsika eo amin'le fiangonana apostolika, inona ny zavatra resahany eo? Rehefa miresaka izy, de zao ny zavatra resahany eo amin'le toko faharoa ny andinin'ny fahadimy. Raisitsika tsara toko faharoa andinin'ny fahadimy. De inona ny zavatra tenenao? Koa tsarovy izay nitoeranao fonotsim-bola laviko dia mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany de ho avy aminao ka mindra fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Zavatra nitenen'i Jesosy amin'le fiangonana Efesosy tamin'izy nanao fanakinana ao an'ity fiangonana ity de hozy izy hoe manaova hozy izy ny asa voalohany hozy izy. Manaova ny asa voalohany izy. Inona moa le asa voalohany izy fa le fiverenana zany amin'ilay fitiavana voalohany izany. De eo amin'le andininy faefatra izy miteny an'izany ka manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Miverena amin'ny asanao voalohany. De nitenen'i Jesosy manateny aminao fa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Zany hoe ny fiangonana voalohany de zao hoe niaina tamin'inona? Tamin'io fitiavana voalohany io. Niaina tamin'le fahamarinana fototra. De jereo koa fa rehefa manlefa hafatra Kristy ato amin'ity fiangonana Sardisy ity de misy ny fifandraisana amin'izay zavatra zay. Inona ny zavatra tenen'i Jesosy? Eo amin'ny andinin'ny fahatelo. Raha isika le andinin'ny fahatelo, toko fahatelo andinin'ny fahatelo, de jereo ny zavatra tenen'i Jesosy. Dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy miampina ianao de tonga toy ny mpangalatra ao ka tsy fantatrao ny ora izay viko izy. Tsarovy tamin'ny nandraisanao sy nandrenesanao. Inona zany? Le tenin'Andriamanitra io. Nandraisany an'le tenin'Andriamanitra zay sy nandrenesany. Io nefa le ampitahina ary amin'ny fiangonana voalohany zany mikasika le inona?
fahamarinana fototra le fitiavana voalohany io resahana io zany dia averiny any dia toizany any l izy ka mibeba dia mitovy misy ifandraisany ary amin'le fiangonana voalohany le izy hoe raha tsy mibebaka ianao izy izy dia isoroko aminao inona ny fanaovanjironao izy izy dia eto zany le izy dia zay le hitantsika le izy ny zavatra nisy zany eto dia zao ny fahamarinana fototra zany niverina ny sokatra indray ny sainy reto mpanavao fivavahana reto zany nisy olona zany nitadiny fahamarinana tao amin'le fiangonana dia nisokatra ny masony dia naseho an'Andriamanitra anazy ny fahamarinana zany nisy fahamarinana zany zay hita zany ancienne vérité zay découverte hoy ny fitenenana zay fahamarinana efa tsy hita tao amin'le eglizy tsony hitany reto mpanavao fivavahana reto dia lasa naninona nanaparitaka an'izay izy reto rehefa nanaparitaka rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra izy hitan'le fahamarinana dia naparitaka an'izay izy ka rehefa nanaparitaka an'izay izy dia lasa naninona ny vahoaka lasa nanomboka indray ny s'intéressé tamin'ny tenin'Andriamanitra ny vahoaka ay ve zany ny fahamarinana ay ve tsy le zavatra ny anarana hitatsy ny fahamarinana ary lasa naninona rehefa nisokatra ny sainy dia nanomboka nahita tsirony tamin'ny tenin'Andriamanitra izy ay ve Andriamanitra fitiavany satria tamin'izany fotoana zany ny olona ampitahorin'ny eglizy hoe raha tsy manao an'izao anao tonga ianao dia any amin'ny afo be ianao dia tena matahotra mafy mihitsy ny olona dia naseho tamin'izany ny fahamarinana hoe Andriamanitra dia fitiavana ninona raha tsy vitanao Andriamanitra dia mamindra fo sy mamela heloka dia hitany zareo teo le fampianarany amin'ny Kristy zany hoe mamela heloka fa tsy le hoe Andriamanitra tiranika na le hoe Andriamanitra loza be satria zay no nanehoan'ny eglizy ezy tamin'izay vanim-potoana zay dia tamin'ity fotoana ity zany dia zao tsy niankina tsony ny vahoaka rehefa nandre le fahamarinana tamin'ny alalan'izay noentiny reto mpanavao fivavahana reto zany dia tsy niankina tsony ny vahoaka tamin'ny pretra na tamin'ny fombafomba ny fiangonana fa naninona niankina tamin'le fahamarinana zay nomena azy ireo le fahamarinana vaovao zay hitany zany tsy hoe fahamarinana vaovao izy io fa fahamarinana tranainy no efa tsy nampianarina intsony dia nisokatra indray zany ny sain'ny vahoaka dia izay ny antony tonga an' Jesosy nakasitraka n'ity fiangonana ity eo amin'le andininy voalohany inona ny fankasitrahana zay nitenenina eo 7:1 tapany faharoa 7:1 tapany faharoa dia hoy izy manao hoe fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao fantatro ny asanao izy fa manana anarana ho velona ianao le fahamarinana zay fantatsika ny zavatra nisy inona ny zavatra nisy tamin'le rehefa nanomboka niditra teo amin'ny Pergamosy io fahamarinana io zay efa nanomboka maty teo anivon'ny fiangonana efa nitsipozipozy teo anivon'ny fiangonana io le zavatra hitantsika hoe venty ny varotsitika nividiana lafo le tenin'Andriamanitra zany efa tsy hitantsony le fahamarinana ato nefa zany nisy fanantenana indray tato amin'ny fiangonana Sardisy satria nisokatra nosokafan'Andriamanitra ny masony reto mpanavao fivavahana dia nanahoana nampita izany tamin'ireo vahoaka dia izay le izy hoe fantatry ny asanao izy fa manana anarana ho velona ianao maninona ny tsy teneniny manao hoe manana anarana velona ianao fa hoe manana anarana ho velona ianao zany hoe misy zany aprehan'io zavatra io zany manana anarana ho velona ianao dia toizany le tena manana anarana ho velona ianao kanjo mahatiano izy zany hoe tsy naharitra zany io zavatra io tena hoe misy fifoazam-panahy zany ty fa mbola iresaka le tapany faharoa moa zany tsika rehefa avy eo dia inona le fifoazam-panahy tamin'io zany dia le fifoazana protestanta zany io resahana io zany hoe réforme religieuse zany dia inona moa ny dikan'le hoe réforme religieuse zany dia midikany zany dia zao hoe famerenana ny fampianarana fototra zany na ny fahamarinana fototra
teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra na teo anivon'ny fiangonana. Zay le réforme nataony zareo zany, zay le fanavaozana nataony, famerenana ny fahamarinana fototra teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra zany. Ka fatatsika tsara fa tamin'ny moyen âge zany, tamin'ny période io zany de zao hoe iza no fiangonana zay nisy, de fatatsika fa tsisy afa-tsy ny fiangonana katolika ihany no teto Eropa tamin'izany vanim-potoana izany. Ary teto Eropa no nisy inona? No nisy an'ilay fanavaozana ara-pivavahana. Hitantsika tsara io tamin'ny lesona izay nianarantsika farany le hoe aza mamono hoe navela hamono ny ray apa-efatry ny tany izy. Nianarantsika teto zay, de iza nresana tamin'iny le hoe Eropa nresana amin'iny, ka le fanavaozana ara-pivavahana zany de teto Eropa no nitranga izy io. Ka rehefa tamin'izay vanim-potoana zay zany hoe ny église rery, ny église katolika rery no fiangonana kristianina, de zao hoe ny fahamarinana zany na ny soratra masina de nidina. Tsisy mahazo mijery an'izy io mihitsy zany. Eny raha ohatra zany ianao ara-pirehitra tsotra, tsy mahalala an'io zany. Ohatra hoe tamin'izany vanim-potoana zany, ohatra nisy an'le hoe Luther, Martin Luther tany Allemagne, de nanahoana? Mohanina izy tamin'izay vanim-potoana zay. Pirehitra tsotra izy tamin'izay fotoana zay, fa tsy nalala an'izany hoe fahamarinan'ny soratra masina zany izy. Fa rehefa nalefa izy, nalefa ny lehibeany tao amin'le monastera tao izy, nalefa ny tany, satria izy zany nametra-panontaniana, zay nataony Luther, nametra-panontaniana izy ny amin'le fahamarinana hoe ahoana ary ty? Raha mamindra fo tokoa Andriamanitra, manina matsiary meloka foana. Fa moa ve Andriamanitra de tena tiranika, de tena niady am-panahy tao izy. De fantatry le lehibeany tao mikasika an'izay fomba fisainan'ny Luther zay. De hoy izy, alefako any Wittenberg ianao hianatra ny soratra masina, satria misy université zany any. De nalefa nianatra tany izy, nianatra tao amin'ny université tao izy. Ary rehefa nianatra tao amin'ny université izy, de nisokatra ny sain'ny Luther. Nisokatra tamin'ny fahamarinana ny sainy. Ary rehefa avy eo ary izy lasa mpampianatra tao amin'ny université io mihitsy zany Luther rehefa avy eo. Ka rehefa nisokatra zany ny sain'ny Luther de nalala izy. Ay hoe reto mivavaka amin'ny sary vongana aty tsy azo atao. Ay reto le hoe manao relika aty tsy azo atao, hoe zay ohatra hoe akanjo na zavatra nahakasika ny olona masina anankiray de iny lasa ivavahana tsy azo atao. Ay mivavaka amin'ny olona masina tsy azo atao. Be de be zany ny zavatra hitan'ny Luther mikasika ny soratra masina tamin'izay vanim-potoana zay. Ay ke ny famelan-keloka tsy azo avy amin'ny resaka hoe sertifika omen'ny église. Na hoe mila manao mialatsiny amin'le fitenenana, fa zany moa zavatra mbola misy amin'izao fotoana zao zany, fa zany zavatra niadin'ny Luther tamin'izany vanim-potoana zany, tsy hoe mila mandoalika ianao, manao asa fivalozana zany ianao miakatra ny tohatra be ianao mandady mandra-patonga ery ambony ery. Ohatra hoe nitoto-badina ambondriny izy zany ianao miala avy any ambany ianao mandra-patonga ny ambony, de hoe rehefa tonga ry ambony ery ianao de voavela ny helikao de miakatra amin'ny tohatra iny zany ianao, sady mandoalika ianao no manao araba ary mari impito de manao rainay ny an-danitra indimy, de rehefa tonga ny ambony ianao de voavela ny helikao. Fa rehefa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana, tsy zany ke ny azona famelan-keloka, fa maimai-poana. Ary tsy vidina vola izy io, satria alohany rehefa manao le indulgence ny église de alohany akaranao amin'iny tohatra iny de mila mandrotraka vola ianao aloha. Manjotsaka vola anatin'le boatin-drakitra ianao de mahazo certificat, de mivavaka ianao zany manao araba somary impito, manao rainay ny an-danitra indimy, de mandoalika miakatra ny tohatra ianao, tonga ery ambony ery amin'izay ianao, voavela ny helikao. Zany ny famelan-keloka teo amin'ny église tamin'ny vaninandrom-potoana zany. Ahoana no anaovanao an'izany? Zavatra tsy araka ny soratra masina zany le izy. De izay no nitoerin'ny Luther sy ireo mpanavò fivavahana zany tamin'izany vaninandro zany. Ka araka le teneny naprehitra tsotra raha zany de tsy nahalala ny zavatra miafina tao amin'ny soratra masina. Fa rehefa nianatra teny amin'ny université zany Luther, ka afaka izy le nianatra teny amin'ny université io de nanana accès zany teo amin'ny famakinany Baiboly. Ka rehefa nanana accès izy teo amin'ny famakinany Baiboly zany, de nahita le fahamarinan'ny soratra masina. De inona ny zavatra nitranga tamin'ny vanim-potoana io fotsiny? Namoaka, rehefa hitany le tsy fahamarinana nisy teo amin'ny église, de nanao 95 thèse izy nataony ny amin'ny zavatra tsy nety rehetra teo amin'ny fiangonana katolika. De ny fantsihany teo amin'ny varavaran'ny mpiangonana zay, de hitan'ny olona le izy. De rehefa hitan'ny olona le izy, de nisy
olona teo tanàna koa mpiasa amin'ny imprimerie zany nahita le izy de ozy zareo ay de resy lahatra zany zareo de ozy zareo ty zavatra ty tsokony atao an'ny olona eto ihany fa tokony hamparitaka eran'ny Allemagne ty zavatra ty de nalainy zareo le 95 thèse de nikopieny nalefany naneraka ny tanàna rehetra tany Allemagne na alalan'izay daholo ny mponina tany Allemagne rehetra nanomboka ny enany volaniditra tamin'ny fiangonana katolika tezitra ny papa rehefa tezitra ny papa de inona zavatra nitranga tonga ny fanenjena rehefa avy eo tonga zay fanenjena zay zany rehefa avy eo be ny maty vokatra ny fanenjena satria nanohatra ny fampianaran'ny eglizy ary noenjena mihitsy ry Martin Luther zany de inona koa nefa ny zavatra nataon'ny Luther zany sy ireo mpanavao fivavahana zany fa Luther no resahantsika eto zany zavatra nataon'ny Luther de zao hoe nadika ny baiboly satria tamin'ny teny latina zany ny soratra masina tamin'izany vanim-potoana zany da ny vahoaka mamay mamaky an'izany teny latina zany zareo lehibe tao ny kardinaly sy ireo zany no mahay an'izany teny latina zany sy ny pretra zany de teny latina ny baiboly de nadikan'ny Luther ny testamenta vaovao tamin'ny teny Allemagne zany de mola lazain'ny eglizy io amin'ny langue barbare izy na amin'ny fiteny barbare no nandikan'ny tenin'Andriamanitra de inona ary no zavatra nisy zany rehefa niparitaka ary zany ilay fitorinan'izay fahamarinana zay ny amin'ny zavatra tsy nety nataon'ny eglizy mikasika ny resaka hoe indulgence amin'ny resaka hoe fividianana sasy-pahotana amin'ny resaka hoe relika zany na hoe reny ohatrany hoe zavatra nahakasika olona masina reny de lasa reny ny vavahana ohatrany hoe satroka tsilon'i Jesosy ohatrany ao ny resaka hoe fantsika namatsiana an'i Jesosy ao hoe akanjon'ny olona masina zao ao hoe ny karandohan'ny Jaona mpanao batisa de iny lasa atao anaty boaty tsara tarehy de vavahana zany de nanohatra n'iny zany ny Luther nanohatra ny resaka fivavahana ihany koa izy amin'ny sarivongana sy ireo mpanavao-pivavahana zany nanohatra ihany koa amin'ny fivavahana amin'ny Maria hoe maman'i Jesosy satria tsisy mihitsy eo anatin'ny soratra masina ho resahako eto za tsy miditra mihitsy amin'ny resaka hoe ny katesisy zany fa ny soratra masina raha ny soratra masina resahana zao tsisy mihitsy zany hoe fivavahana amin'ny Maria zany de nitoerin'ny Luther zay rehefa nisokatra ny sainy zany tamin'ny soratra masina hoe ay ve tsy azo atao ke mivavaka amin'ny Maria zany sy mivavaka amin'ireo olona masina zay maty zay hoe masinda Petera, masinda Paoly, masimbavy Victoire Rassomanarivo zany nitoerina daholo zany rehetrarehetra zany tsy azo atao ny mivavaka amin'izany tsy hoe mivavaka tamin'ny Victoire Rassomanarivo tamin'izany vanim-potoana zany fa ireo karazana olona masina moa tiako tenina amin'izay de eo ihany koa le resaka hoe purgatoire zany na hoe avy fandiovana zany de rehefa nanao an'izay rehetrarehetra zay izy ao anatin'le 95 thèse zany misy an'io zavatra io listana zavatra maro be deaibe zany izy io 570 zany no isan'izy io de rehefa nalefa izy io zany tonga amin'izay ary ny fanenjena tahaka ny nataon'ireo fanavao fivavahana hafa ihany koa tamin'ny toerana hafa tenentsika teo daholo ry Valdo ao ry John Wycliffe ao ny nataon'ny Jean Hus ao ny nataon'ny Jérôme sy ry Luther zany be deaibe ny nanao teo fa Luther no resahantsika teto zany ka rehefa miparitaka zany zay fanaparitana le fahamarinana zay de nitsangana ny eglizy ary vao maika ny mafy ny fanenjena zany ny mafy de ny mafy ny fanenjena tao ny tany Bohème tao ny tany Allemagne tao ny tany Angleterre tao ny amin'ny toerana maro samihafa zany tany Italie zay nisy an'ireo mpanavao fivavahanareo zany de trao ny tratran'ny inquisition inona moa le resaka hoe inquisition zany tribunalin'ny eglizy zany ianao zany rehefa tratran'ny voatory amin'ny tribunalin'ny eglizy tsy hoe rehefa voatory eo ianao de sava milamina ny resaka fa iny fois anao tratran'ny tribunalin'ny eglizy zay de fahafatesana zany miandry anao aoriana tonga de zay ny fantan'ny olona voatratrany inquisition anao maty anao ny dikan'izay
da ohatra ny migadra asena mandahan'le fomba fiteny hoe nouvelle foi izy hoe finoana vaovao ty zany. De ohatra ny Jean Hus zao de inona zavatra nazo ny Jean Hus satria izy nitory ny fahamarinana ny tany Bohème de tsy nandahany zay mihitsy izy tsy nasena nanohatra an'izay izy de za tsy mandahany Jesosy Kristy ao izy maro ny fampahafahamarinana zay hoetiko araka ny soratra masiny tezitra ny eglizy nivoaka ny tratran'le tribunal io zany Jean Hus de nifatorana tamin'ny poteau izy de fa nifatorana tamin'ny poteau hazo iny izy nasiana kitay teo ambany teo de nidorana ny olona rehetra ny kikikany teo maty zany ny famonoana tamin'izany rehetra zany iza ny manao an'izay ny eglizy no manao an'izay zavatra zay ka io le tenenin' Jesosy hoe fantatro ny asanao izy fa manana anarana ho velona ianao satria nahita le fahamarinana fototra zany de nitorany ny fahamarinana fototra indray tsy laza ihany koa tsika misy an'izany hoe la nuit de Saint Barthélemy zany inona ny zavatra nisy tamin'ny nuit de Saint Barthélemy zany hoe tamin'ny 1562 tany zany à 1598 de nisy ady zany hoe fa taty orina be indray zany ty tantara resahako ty nisy ady teo anivon'ny katolika sy ny protestanta satria tamin'izany vanim-potoana zany ny protestanta ihany koa zany efa nanomboka nahazo toerana koa ny protestanta de ny zavatra nisy de ty noho io karazana ohatrany hoe fifandrafiana tamin'ny protestanta sy ny katolika io de niezaka namitra-pihavanana zany izy ireo de ny famitra-pihavanana zay natao zany de hoe alao ny zanaky ny anabaviny roi de France zany zay Charles IX tamin'izay vanim-potoana zay zany de ny anabaviny ampanambadiana zany ana protestant anankiray zany izy io de inona no zavatra nisy iza ny anaran'ity protestant zay nampanambadiana n'ity zanakavavy ity zany de Léon Henri de Navarre zany izy io tamin'ny 1572 zany no hoe anaovana an'io zavatra io inona ny zavatra nisy anefany zavatra nisy de zao rehefa tonga ny fotoanan'le mariazy de niakatra tany teto Paris zany ny protestanta rehetra zany avy any atsimo zany niakatra teto Paris daholo de rehefa tonga teto zany ny protestanta zany de ny zavatra natao de zao natao ny mariazy ary tsy vitan'izay ihany koa fa nanana chef lehibe zay ny protestanta zay antsoina hoe amiral de Coligny zany hoe izy io zany nanana toerana teo amin'ny fitondram-panjakana ihany koa vokatry n'iny izy io vokatry le resaka hoe filaminana zay ilaina zany de lasa tonga nahazo toerana teo fitondram-panjakana le amiral de Coligny ny zavatra nisy anefany roa andro tao aorinan'le mariazy zany de nisy nanao attentat ilay amiral de Coligny rehefa nisy nanao attentat le amiral de Coligny tezitra amin'ny protestanta satria misy tsy tian'le mariazy mihitsy mantsy zany teo hoe maninona no ampanambadiana tsy nanaiky an'le hoe ahoana ny tambatra ahoana ny havana ny protestanta sy ny katolika de rehefa tonga roa andro tao aorinan'le mariazy nisy nanao attentat le amiral de Coligny naratra zany izy fa tsy maty de tezitra ny protestanta de le maman'le mpanjaka le Charles IX zany zay antsoina hoe Catherine de Médicis izy io zany niteny tamin'le nanery an'le mpanjaka mafy izy niaraka tamin'ireo conseil zay niaraka taminy mila manao zavatra tsika hozy izy fa raha tsy manao zavatra tsika mikasika ty zavatra zay misy ity de zao ho avy reo protestanta reo amono atsika hozy izy de mafy loatra le pression zay nataony mamany sy reo conseiller taminy zany de tsy maintsy nandray décision izy de ozy izy ny Charles IX mantsy an'ny mamany sy reo conseiller teo zany ataoko amin'ny teny frantsay izy tuez-les tous pour qu'il n'en reste pas un pour me le reprocher ozy izy mba tsy afahana ozy izy anenjehana ozy izy na anakiana ana de zao vonoy daholo rehetrarehetra reo ozy izy mba tsy afahana manakina ana zany de zao vonoy daholo reo protestanta rehetrarehetra reo nivoaka ny miaramilan'ny mpanjaka ny protestanta nefa
eo daholo ny lehibe ny protestant ny kabeazany protestanta teto Paris daholo tamin'izany fotoana zany nipetraka tamin'ny zay mety hoe hôtely teto Paris zany ny azo mipetrahana zany na auberge zany de feno protestanta nipetraka satria niakatra avany atsimo daholo izy rehetrarehetra na fandringanana masakra nisy teto Paris tamin'izany vanim-potoana zany ny vonon'ny katolika ny protestanta ny ray alina iny fotsiny ny olona nisan'ny olona maty natratra 4,000 ny olona maty ndray alina ary le hoe la nuit de Saint-Barthélemy tsy hoe tamin'iny alina iny ihany ny famonoana fa nanomboka tamin'iny alina iny ny famonoana ka raha ny zavatra eno zany hoe nandritra ny fotoana maro izy famonoana aveo andro maro tateoriana mbola nitoy ny famonoana na eran'ny Frantsa zany ny famonoana protestanta izao nahatratra angamba teo amin'ny 100,000 mort ny maty tamin'izany vanim-potoana zany noho ny fitiavan'ny katolika ny protestanta dia ny protestanta koa tsy manaiky zany fa efa nanomboka ny aniovako tsinona ny fotom-pisainany protestanta zany ny zavatra nisy zany ny fahabibiana tamin'izany vanim-potoana zany ty zany ty fivavahana tamin'ny satria ny katolika no tena mbola nanana fahefana tamin'ny fitondram-panjakana dia rehefa maty ary mba fantatsika hoe rehefa maty ny protestanta tamin'izany vanim-potoana zany dia nampaneny lakilosy ny fiangonana katolika faly fa maty ny protestanta lozanga izy zany reto maneno lakilosy hoe maty ny protestanta zany hoe fifaliana zany ho an'ny eglizy ny nahafatesan'reto protestanta reto zany ny zavatra nisy tamin'izany tsy fanenjenao zany tantara zany ahoana moa ny aizako an'izany raha tsy mianatra ny tantara ma mijery ny tantara hoe na ny zavatra misy araka ny tantara fa vokatra n'izay zany dia maty vokatra n'ireo mpanao fivavahana zany dia be dia be ny kristianina zay maty betsaka ny protestanta zay maty ka ny rahan'ireo martiora zany zay maty ireo na tamin'ny andron'ny Pierre Valdo zany na tamin'ny andron'ny Jean Hus zany na tamin'ny andron'ny Luther izany na tamin'ny andron'ny Wycliffe zany dia inona ny zavatra nisy be foana ny maty zany satria raha vao mitsangana ianao zany mitondra le fahamarinana manohatra ny dogma ny eglizy na ny doctrine ny eglizy dia zao miandrasa fa tsy maintsy voendrika ianao voagadra ianao ary miantra amin'ny fahafatesana zany izay zavatra zay ka ny raha nyreto martiora reto zany dia zao lasa zezika fampiroboroboana ny fampitana ny filazantsara zany lasa zeziky ny fampiroboroboana ny fampitana ny afatra ny filazantsara zany ny afatesany reto maty martiora be dia be reto zany ny eglizy ny eritreritra hoe arakaraky ny aminona ny amongorana tsy siny reto mpanohatra reto tsony nefa arakaraky ny namongoran'ny eglizy ny mpanohatra zany sy reto mpanavo fivavahana reto zany dia vao maika ny roborobo ny filazantsara izany satria araka ilay mitenentsika teo hoe nisokatra ny mason'ny olona zany be dia be ny olona zay tsy nanaraka ny fotom-pampianaran'ny eglizy intsony tsy nanaiky ny fotom-pampianaran'ny eglizy intsony ary tsy natoky ny eglizy intsony ka nitsoky ny alan-daharana teo amin'ny fiangonana zany ny olona tamin'izay zavatra zay vokatra izay zavatra zay nefa inona ny zavatra nisy vokatra izay zavatra zay dia inona ny zavatra nisy araka ilay teny teo verenantsika vakina l izy toko voalohany dia toko fahatelo andininy voalohany dia hozy izy tapany faharoa amin'le andininy voalohany fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty any fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty any naninona no lazaina hoe maty any le izy nefa nanana anarana ho velona izy ny antony dia zao hitantsika tsara teo fa nanomboka nahazo toerana ihany koa ny ohatra raisitsika tamin'le resaka hoe Saint Barthélemy teo dia efa nanomboka nahazo toerana ny protestanta eo anivon'ny fitondram-panjakana zany hoe efa nanomboka nahazo reconnaissance io zay novon'ny fitondram-panjakana ohatra tany Allemagne fotsiny zao Luther nge zavatra efa tena nekena teo eo anivon'ny reto prince tany Allemagne reto dia efa tena nekena mihitsy izy ary efa nanohatra ny empereur zany Luther tsy izy rery no nanohatra ny empereur fa ny prince koa dia lasa nanohatra ny empereur tamin'izay vanim-potoana zay ary tsy vitan'izay fa ny prince dia nanoroka
ny fivavahana protestanta ka ny akamaroan'ny prince atao Alemana dia lasa protestanta avokoa. Zany hoe efa tena nahazo toerana eo amin'ny fitoram-panjakana. Dia ohatr'izay koa natety Frantsa ara zany samy toerana ma dia efa nanomboka nahazo toerana amin'ny protestanta ka vokatra izay nefa inona ny vokatra n'izay zavatra izay. Vokatra n'izay zavatra izay dia zao hoe tsy ny évolue intsony zany le fahamarinana izay voaray. Zany hoe nisy fahamarinana zany izay nomen'Andriamanitra ho azy ireo hitany dia nisokatra ny maso. Fa tsy nikaroka intsony zany izy fa nijanona tamin'izay fahamarinana azon'izay izy. Dia nanino? Nianangatsika. Io ilay tonga amin'ny tenenin'ny Baiboly hoe mihamangatsika ny fitiavany maro. Zany hoe tsisy dinamika intsony zany. Tsisy intsony ilay fiatsehana zany. Fa nahoana? Ny nanomboka ny ohatrany hoe variana, ohatrany hoe sondritory. Dia io ilay resahantsika tamin'ilay tanànan'ny fiangonana Sardis teo. Inona ny zavatra nisy teo amin'ny tanànan'ny Sardis? Ny fananakarena. Efa variana amin'ny arenany eo sy ny opulence-ny eo sy ny zavatra misy eo dia nanao ahoana? Tsy niambina intsony niditra ho azy ny fahavalo. Dia ny zavatra nisy dia teto. Tsy nitombo intsony n'inona? Ny fikatsahana ny fahamarinana ny soratra masina. Tsisy intsony izay dinamika izay hoe tena mila miverina amin'ny fahamarinana fototra marina tsika. Manohitra izay zavatra misy fa lasa variana satria lasa tafiray amin'ny fitondram-panjakana. Io zany tena zava-doza io fifandraisana fitondram-panjakana io, ny fiangonana satria manimba zany izy io amin'ny mission izay nampanaovana an'ilay fiangonana sy ilay mitondra ilay fahamarinana tamin'ilay fiangonana. Ary tsy vitan'izay ihany koa fa rehefa nahazo toerana izy eken'ny fitondram-panjakana ka lasa fiangonana ara-panjakana mihitsy koa zany fiangonana protestanta dia inona ny zavatra nisy? Dia adino izay hoe taiza moa ny haviantsika ity? Tsika nge nitolona ny nataontsika. Dia toizantsika ilay izy fa izay ilay tenyilay fananarana nataon'i Jesosy, izay ilay teny fananarana. Verenantsika vakiana kely ilay izy teo. Toko 7:1 sy 2 dia hoy izy. Fantatro ny asanao. Eo amin'ilay tapany 2:1 dia ny 2. Fantatro ny asanao fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saika maty. Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saika maty. Efa mba nisy fahamarinana kely ananana zany tao. Dia hoe tandremo izay zavatra kely izay fa mba hananana zavatra sisa izay hozy izy. Ahoreny tsara ny zavatra sisa izay saika maty, fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Fa tsy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia io moa ilay zavatra resahantsika hoe ny fahamarinana ange ka hitan'ny fiangonana protestante dia hoe tsy ny fahamarinana rehetra hita tao anatin'ny soratra masina. Misy ange ny fahamarinana omen'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Dia teto hitantsika tsara tamin'ilay hafatra nomeny Jesosy Kristy an'ity fiangonana ity dia zao hoe niverina tamin'ilay fahamarinana fototra ilay fiangonana nisokatra ny fahalalana. Dia vao nisokatra izay fahalalana izay nefany nahoana? Tsy tanteraka izay fisokafan'ny fahalalana izay. Fa maty vetivety izay satria nahoana? Nijanona tamin'izay zavatra kely hitany ihany izy fa tsy nitombo. Satria kely ny zavatra hitan'izy ireo. Hitan'izy ireo fa hoe tsy mivavaka amin'ny sarivongana tsika. Hitantsika izy ireo fa tsy mivavaka amin'ny olona masina tsika. Hitan'izy ireo fa ny fividianana ny fahazoana famelan-keloka. Dia tsy hoe mikonfesy ianao no azoanao famelan-keloka. Na hoe mangata fitahiana amin'ny olona masina efa maty ianao. Zany ny zavatra efa. Dia nijanona tamin'izay ihany izy fa tsy nitombo tamin'izay fahamarinana izay. Ary tsy vitan'izay ihany fa ny fiangonana protestanta izay misy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia avaiza ny voan'ny fiangonanareo protestanta ireo? Dia avy amin'ny Luther, mouvement Luther zany, pretra izy io. Dia izy io nitondra izay fanavozana ara-pivavahana izay. Dia ny luthériana avy aminy no nivoaka zany, fiangonana luthériana protestanta. Dia eo ihany koa ny fiangonana protestanta hafa tahaka ny hoe FJKM. Avaiza no nivoahan'ny fiangonana FJKM?
avy amin'ny Calvin no ny avian'ny fiangonana FJKM. Calvin nefa tsy hoe Calvin no tena hoe lehibe an'le no taloha zany, fa misy an'le hoe Zwingli zay ny anarany. Izy io zany no niaraka fotoana tamin'ny période tamin'ny Luther izy io. De rehefa maty izy io de Jean Calvin no nanino no nandimby ny tondra ny fampianarana zany. De io no tonga ny fiangonana protestanta hoe zay de miasina théorie io zany tahaka ny ohatra ny hoe ny FJKM zany. Ny zavatra nisy anefa de zao, na de samy fiangonana protestanta ary ireo de tsy mitovy ny fampianarana zay ao anatiny. Misy tovizana zany fa misy tsy tovizana. Ohatra fotsiny ny didifolo luthérienne de tsy mitovy amin'ny didifolo ny FJKM, ary ny didifolo ny luthérienne de mitovitovy amin'ny didifolo ny katolika ao amin'ny katesisme, fa tsy mitovy amin'ny didifolo ny baiboly satria misy miala betsaka ao anatiny eo. Ny fiangonana protestanta rehetra arak'le hoe tsy fitombona amin'le fahamarinana de zao mbola mivavaka daholo amin'ny andro alahady. Ny andro alahady nefa de ny eglizy no ny instauren'ny andro alahady, nametraky ny andro alahady ivavahana. Ny anarantsika teto zany lalàna zay navoakan'ny empereur Constantin tamin'ny canon de Laodicée 29 no namoahana zany lalàna zany, hoe ny kristianina de mivavaka amin'ny andro alahady fa tsy amin'ny andro sabotsy, satria ny sabotsy an'ny jiosy fa tsy an'ny kristianina ozy izy, tsy natao an'ny kristianina. Fa raha ohatra tsika ozy izy, satria talohan'io mbola talohan'io vanim-potoana io zany namoahana iny dito io, de ozy izy manao hoe tsy haiko 321 ngamba le izy raha tsy diso tamin'ny taona 321 le izy raha tsy diso, talohan'ny vanim-potoana namoahana an'io lalàna momba ny alahady io. De ny zavatra nisy de ty ny kristianina rehetra de mbola nivavaka sabotsy, fa nanomboka namoaka an'io lalàna io ny empereur zany tamin'ny concile de Laodicée zany canon 29. De ny zavatra nataony de zao hoe raha mbola mivavaka amin'ny andro sabotsy sika de manino mitovy amin'ny jiosy sika, fa andro alahady ny vavahantsika ozy izy. De lasa andro alahady ny vavahan'ny fiangonana kristianina nanomboka tamin'ny vanim-potoana io. Nga zany ny kritian'ny Luther, nga zany ny kritian'ny Calvin, tsy nikitika an'izany izy fa de nitoiza, satria nahoana sondrina izy variana tamin'le toerana nisy azy toy izy, tsy nitombotsony zany le fikatsahana le fahamarinana fototra. De zay no natonga le mouvement iny maty ange le mouvement iny, nanana anarana ho velona ianao izy iskanjina iny maty ianao. Fa hitako tsy tanteraka ny asanao izy teo anatrehan'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe tsy tanteraka zany le asa, nanomboka asa tsara izy fa tsy tanteraka io asa zay nataony natombony io zany, tsy tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra. De am'izao fotoana zao no zay tsy fahatanterahana zay de manino mivavaka amin'ny andro alahady ny fiangonana protestanta, mivavaka amin'ny andro alahady. Manao inona ny protestanta? Manao noely ny protestanta zay nilovainy tamin'ny katolika ihany zay noely zay, no nilovaina tany zay. Ka zay le izy fianarana nataontsika eto de zay ny ara-tantara zay zavatra zay. De eto ihany koa de inona ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy de zao, rehefa nahazo toerana ny protestanta ka tsy voahentsika intsony ta teoriana, de inona ny zavatra nisy? Ny kelin'ny fitoram-panjakana. De lasa nanana n'inona izy? Lasa nanana ny tradition ihany koa ny eglizy protestanta, lasa nanana ny fombany koa zany izy, ohatra ny fiangonana katolika. Lasa nanana ny credo-ny ihany koa izy. Inona le credo? Lasa nanana ny profession de foi zany izy, fanekempinoana, manana ny fanekempinoanany koa zany ny fiangonana protestanta zany. Lasa manana ny fanekempinoanany izy. Jereo fa ny fanekempinoan'ny FJKM sy ny luthérienne nga hitovy, samy manana ny azy zany. Katolika koa manana ny fanekempinoanany. Katolika manana ny fomba mpivavahany amin'ny resaka sarivongana, amin'ny resaka Maria. Protestanta koa manana ny fomba mpivavahany. Misy koa zany zay fomba mipetraka zay zany. Kanefa ny zavatra nisy ange de zao hoe, zavatra nisy de zao hoe, ireo mpanavao fivavahana de naninona? Niaritra ny mafy izy ireo tamin'ny fitazomana ny fahamarinana
izay niadivany tamin'ny eglizy satria hitany fa tena maro ny zavatra tsy nety teo amin'ny eglizy dia nanohatra an'izay izy reto namerina le fahamarinana fototra izay hitany izay mbola kely hitany dia iny nijoroany kanefa zao tsy nitoy izay zavatra zay vokatra izay tsy fitohizana zay dia zao na ny protestanta raha ny saraka dia avy amin'ireo ny iavian'ireo fiangonana be deaibe amin'izao fotoana izao evangelika be deaibe ireo jereo feno zanaka kely be deaibe mivavaka amin'ny andro alahady daholo dia raha vao mivavaka amin'ny andro alahady zany dia mbola miaina amin'izay any ianao nge miteny hoe manohatra ny eglizy katolika fa ny eglizy katolika nge tsy taitra zanako daholo ianareo zay ny ataon'ny eglizy satria nao manaja ny andro alahady daholo nareo zanaky ny eglizy daholo nareo satria manaja ny andro alahady ny eglizy daholo ianareo satria andron'ny eglizy io fa tsy andron'Andriamanitra andro sabata dia hoy izy ay endry tsara ry zanako izy zanaky ny eglizy daholo nareo aza tesitra ho fianarana ny anarantsika eto fa aloha jantsika indray ny lesona amin'nyteny ito toizantsika ny lesona amin'ny manaraka indray zany mikasika an'izay zavatra zay ivavaka tsika isotra amin'ny tompo misaotranao zay Andriamanitra raha ahaka nianatra indray ny teninao tamin'ny teny ity mikasika ny fiangonana Sardis dia raina mandraka izay ny anaranao raha ikalazay ny anaranao any dia mifonofo izay raha io andraisana ny teninao fa tsy ho fovato esory anatinay ny fahatezerana ihany koa ka aoka izay anitry tena amin'ny teninao dia raina mandraka izay ny anaranao ny manamasinanay rainy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana ny anaran'i Jesosy na nratana izany vavaka izany raha hitao anatrehanao aleloia amen dia izay ny fotoanantsika re tapitra ny fotoana baibay daholo tsika rehetra